Ahitambokany an-trano ny asa ataon'ny zandarimariam-pirenena any Nosy Be amin'ny fanamafisana ny fandriampahalemana noho ny fiara-miasa matotra amin'ireo mponina. Vao tsy ela akory dia tambazotrana mpanao ratsy iray indray no rava, olona miisa 5 no vohasambotro ary 2 efa nampidirina ponja vonjy maika. Efa tafaverina ihany koa ny antsasaky ny entana very. Tambazotra mpanao asa ratsy matanjaka ny Nosy Be no rava ny zandarimariam-pirenena avy nandroba an-trano izy ireo, mitentina zato tapitrisa ariary, ireo volamena sy vato sarobidy lasan'izy ireo miampy lelam-bola iray tapitrisa ariary. Namana mpanao bijoutier izy io manao fitarenana taty aminay satria raha ny valeran'ny zavatra very zany mitentina any amin'ny 100 millions d'ariary agny ny valeran'ireo bijou na ireo vatosoa ireo, dia ny 1 million d'ariary ny vola, zany hoe ny somme en liquide na ny espèce. Dia ireo bijou ireo izay hitantsika any amin'ny sary any fa misy safira, misy rubis, misy oro ary misy hatramin'ny diamant. Ireto moa misy apahany amin'ireo zavatra ireo, asa mety tsy tena connaisseur angamba le mpangalatra, fa rehefa mivarotra izy raha zao hitantsika zao le bijou zany mietrehitra zany izy fa le volamena ty zany no tena valeur ka isoriny reto vato reto, dia apriminy dia reto no amidiny manokana amin'ny gramme. Nefa araka an'le teniny efa nanazava ny bijoutier zany hoe tompon'ny entana, ireto vato reto no tena valeur, mitentina any amin'ny 6 millions d'ariary any zany no valeran'ny reto vato reto. Araka ny fanampanazavana dia tsy vaky ilay trano fa ilay toerana nisy ny entana ihany. Ny olona manodidina ihany no nahavandoza tamin'izao fandroabana izao. Olona misy 5 efa voasambotra ka ny 2 tamin'ireo no efa nampidirina ponja vonjy maika. Dia mahagaga amin'ilay izy moa zany ny trano tsy vaky fa efa haindreo no famohana ny lakile satria olona manodidina le tompotrano ihany no nahavanony lozy. Zany hoe azo atao vokatra tsara izy ity satria hatreto antsasa manilany vokatra zany efa tafaverina avokoa, vola mitony ny famotorana, efa voasambotra na ny mpangalatra na ny mpivarotra na koa ny vidy. Tambazotra anankiray lehibe ty ravan'ny gendarmerie eto Nosy Be ty satria ao amin'ireo olona reo voasambotra reo dia misy ny mpivarotra héroïne, misy ny mpamakitrano didy lahy ao anatin'izay. Rehefa natao ny perquisition na fisavana an-tranon'ireo olona reo, izay mbola nahitana poudre héroïne amin'ny sachet ampoule, izay mbola nahitana chargeur anankiray misy munition 20 tao anatiny 22 rifta io, dia mbola misy koa ny munition 765. Izay ny lazako fa tena tambazotra anankiray no ravany tamin'ny volamena na ny ravany gendarmerie Nosy Be. Mankasitraka ary miantso an-trany amin'ny fiara-miasa amin'ny vahoaka ny zandarimariam-pirenena amin'ny fanomezana vaovao aingana sy mari-potitra. Laza ny commandant de compagnie ny zandarimariam-pirenena ny toerana fa azo antoka Nosy Be amin'izao fotoan'izao eo amin'ny lafiny fandriampahalemana sy ny fizahantany.